atolotra anao izao. Ny fonon'ilay menaky ny ainy dia peniny Randriany Aina Andoarisoa Alain Robin na Antony Maraina. ireo mpandray anjara Daniela, Louise, Alain, Gaston, Faly. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana, Mpanatotosy Alain Rabemanatsoa. Efa ela benga ianao ny andro teo? Efa ela ihany any teto. Nakaina fa reraka be mivatako. Efa nahazo fanafody ve nefa ianao? Fanafody mampitony fanaintainana fotsiny no meny mpitsabo atao aoriana fizana. Tsy misy dikany ange zany ry neny. Le fototra retina mihitsy mila sitraniny. Tsy vita ny fitsaboana fa ity adresy anarana dokotera ity no nomeny ahy. Fa inona hono ny tena mahazo anao e? Reto po efa enjana be no mahazo ary. Anafatravatra mafy mpitsabo fa mila fitsaboana maika hono a. Losy zany. Andao ary karoana malaky ty toerana voalaza ty fa tsy tokony mandromandro manana retina netsika e. Rapitso ny dokotera vao tonga fa nisy nalehany. Te mbola iandro rapitso ndray ve? Ianao ty tena efa mereraka be a. Raha vao mihinana andreo fanafody reo inga hono de itony fanaintainany. Te ahoana re zany atao e? Aleo makabus de mandeha mody aloha fa rapitso zany. Andao ary. Afaka marofo manaraka ao e. Salama tompoko. Ato ve misy ny dokotera Ralph? Zalo izy. Ka inona no azoko ataonareo mianak'izay? Fahasalamana ato aminao na atondianay. Efa fantatrareo moa fa matoa mandeha de tokony mivonona amin'ny zava-drehetra. Tsy de mazava aminay ny tiana lazaina dokotera. Zany hoe marary mafy mila famindrana ataova no makato raha marimarina kokoa e. Olona mpiara-miasa ko matoa mandifanareo aty. Ahoana tsara? Sanatry zany. Malalaka ny safidinareo fa tsy manao atery ngiahy e. Manana an'le aretina sarotra sy tranonareo matoa nasaina nanantona. Tsy misy safidy ateo fa tsy ny fanolona an'le tova nefa. Ahoana natao amin'izany ry neny a? So de eritreritra kely aloha sika de manaraka miveriny. Ka tsy io miveny aretinao raha mbola indrasana an'izany. Nefa maimaimpona ny fizahana sy ny fanamarinana tanteraka ny aretina mahazo marary ato. Aorinan'izay vao miroso amin'ny fandidiana raha hoe tapa-kevitra amin'ny marary sy mahafeno ny fepetra takina. Tsy mana-tsafidy izay dokotera. Ambony ny aina. Mafy ny te ho salama ka mangataka aminao izay mba ho karakarainy. Eny e, mbola tsy nandany fikarakarana anareo fa kosa ny fepetra rehetra tsy maintsy apetraka mialohan'ny zava-drehetra. Misaotra anao sady izay ny amin'izany. Ianao moa zany le marary sa? Zany indrindra dokotera. Ka andao ary androsatsy amin'ny efitra natokanao amin'izany tsika. Za koa ve makany sa miandreto? Angako ianao marary. Marary ihany no afaka miditra ato ka miandry eo ianao. Dokotera masika tsy. Inona tsara? Tsy mangatsika ve ho ahy eto dokotera e. Misy vaovao maika napitsoka anao? Lazao ainga anazy fa efa dodina ny sofiko e. Nefa milohan'izany aloha de anontany anao hoe nanaovana aloha le rafosambavinao e. Tsy maintsy ho didiana hono izy ry dadatoa. Ny olana nefa tsy mbola ampy no eto manana amin'izany satria lafo loatra le saram-pandidiana ka mbola nieritreritra aloha izay. Any amin'ny hopitaly izy zany zao? Efa nody any an-trano izy ka. Diza miandry azy ihany raha izany. Ianao nefa aty. Misy fianakaviana tonga mamangy azy ao. Ka zao, araky ny fampitsambo voafara manko de
misy an'izay dokotera manampaizana be zany mandray tanàna ny fikarakarana ny randoka. Izay azona mombamomba ny dokotera io no atao malaky. Angaty tsy fantatra ny anarana sy ny toerana misy azy ohatra. Dokotera Ralph zany ny anarany fa tsy le dokotera vo avy nandehanany amaly ve zany? Sa ve hoe anarana nitovy? Vao maika tsara. Ny anarana aloha tanimboanjo fa na izany aza aleo alaina ihany mombamomba azy. Hitako tsara misy an'io dokotera io dadatoa. Zany, zao ary. Sorata eto ny adresiny de anainy sisa. Io ary raha filazany de herinandro ihany izy nao fa olon-kafa indray mandimby azy manomboka amin'ny herinandro manaraka iny. Misotranao fa voaraiko ty adresy ty. Andraso vetivety hoe. Allô? Manajanao? Voarainao ve le anarana olona sy adresina lefaka SMS teo? Tsy de lavitra ty toeran'io ka mandana fonjay olona io. Adidino momba azy rehetra fa izy le dokotera ahihina momba le raha farany teo e. Eny ary. Ianao koa toraka izany. Sao de afaka mandeha amin'izay aloha dadatoa. Raha azo atao de mandrasa kely aloha fa tsy ho ela de apita vaovao amiko eo le mpiara-miasa amiko momba ny olona ahihina io ka. Mafy mahazo ary dadatoa. Vonjena tsy vonjena ty. Eny tsapako tokoa zany. Nefa aza mitanondrika fa mitrakafony. Za eto vonina anampy ianao. Misaotra rery dadatoa fa tsy miady rery manana anareo mpitandro ny filaminana. Mananjanao? Nanaona le fanadidina? Izy no izy. Efa fantatrao avokoa le toerana falehany. Tsara loatra. Makasirika anao. Zay de voaraiko ny vaovao mahakasika an'le dokotera ka. Aingam-piasina reo zany ry dadatoa. Ndra raha maika toy izao nga azo angatanandro fa mila miasa andro manaly le. Ka nanahoana hono? Voalaza sy voaporofo fa izy le dokotera tadiavinay e. Zany? Le lehibe andranty ihany nanoroanay ny momba azy rehetra rehefa niterena. Fantatro zao fa piray petsapetsa ihany izy roa lahy. Azonao asafaina misimisy kokoa ve? Raha nitomana de nametsotro zao ranto. Ary tsisa no nividy azy fa dokotera io ihany. Izany hoe nitaovan'ireo olona vidin'ireo indray no amidiny avy eo. Mitombony izany satria tena sany laza taminay dokotera Alpha fa manao famondranan-tova rehetra. Tanao amin'izany mbola lehibe ndranty ihany koa no nahafantarana izany rehetra izany rehefa tratra ny tervemanty izy. Mahay aloha le mpanao fanadihadiana raha izany. Efa tsara hofana aniry io e. Zay ny ola fa andeha aloha vonjay no mararinao e. Andamina ny dravitratra aloha zay. Miantso anao raha pitso maraina farafatarany. Eny ary dadatoa misaotra. Voalohany indrindra aloha de tsara ny fanapahan-kevitra ny raisinareo sy ny fianakaviana fa hoe iroso ny fandidinitsika. Manarak'izany de efa misy fifanarahana tsy maintsy atao tika vakio aloha de soiny avy avy eo. Fa nga misy fifanarahana be toy izao e. Ka tsy maintsy miaro ny tenanay zay satria raha misy ny fivadihan-javatra de zay nge no mahazo tsiny e. Nomano raha tsy ano amana. Voalaza ato amin'ity fifanarahana ity fa tsy maintsy aloha miaraka daholo ny saram-pandidiana aoriana ny fandidiana. Ka raha sanatria tsy voaefy zany de tsy maintsy mandefa fianakaviana iray ho setrany. Dadatoa nefa ny teny fa ilaina ny fandidiana mba ahafahana mijaiko any dokotera sy hanavotana ny andranto sy ireo olon-gadrainy ary indrindra ho famonjena ny mbola tsy tapa-kevitra ndray ianareo ny to tsy misy miteny ha? Sao de afaka omenao minitra vitsi-monja rehefa bressan zay momba n'ity fifanarahana ity e. Tsy maninona ka rehefa avy eo zany miveriny ao e. Tsy misy fianakavianao sahanao sorona ny ainy noho ny amiko kosa aloha e. De ahoana no atao nefa sika tsy alohan'io vola be tadiaviny io? Ahoana reny atao amin'izany e? Tampoka loatra koa le izy ko. Tsy nisy ny omanana. Misy olona izany fa mpandrosoe aloha. Aza hitako fa miverina sahady le dokotera teo. Way, dadatoa. Nanahoana ny marary ato?
Mbola eo ampandinian'izay atoy zay io e. Fa ngasy efa narano ny toromaraka an'lazaiko anao ry finaritra. Tsara fahatongavana ianao fa misy an'ity fifanarahan'ity indray zao mampisalasalana etoko. Fa ahoana le fifanarahana? Angasy avitra be? Omeo azy akio vakiny a. Mitiry dadatoa. Fomba fiadin'ny enjana daholo zao e. Inona zao no mampanahana-reo amin'io ka? Zany mody atao solon'ity olona tadiavin'ity raha izay no ilainy. Izy ange tonga de ho samborinay eo aorian'ny fandidiana fa tsy ho afaka no azy atsony. Fa arovena monina atao le fandidiny. Miandry an'ity fanarahan'ity zany sisa de miroso izy. Fa angahony efa ao daholo le tavo asolony ianao ka. Raha ny fahazahoako azy de efa ao zany matoa izy efa vonona de vononako. Zay ry fa aleo aloha ivoaka mba tsy ho tratrany eto e. Aza matahotra fa efa misy manara-maso ny manodidina an'ity toeranyity. Zay tsy miala lavitra anareo zay e. Iainy fa misaotra indrindra anao komsa. Moramora fa sy tiako fantatra hoe komisera ny tenoko a. Ahoana efa tapaka ve ny hevitrareo tato sa ahoany? Tsy misy tokony salasalana intsony dokotera. Tsisy salasalana intsony tompoko. Tsara rehefa mahay manapa-kevitra malaky ohatran'izany nareo. Efa voasiny fifanarana ka inona ny andrasana dokotera? Efa te ho sitrana raha teo koa ny marariko. Eo indrindritsika izao. Izany hoe misy olana kely de tsy maintsy ahelitra afaka 2 andro indray aloha zany ny fandidiny. Fa ahoana koa ary zany? Tsy filalaovana ain'olona ve zany ry dokotera? Tsy zany kosa misy famadihan zavatra tampoka. Zany hoe tovahafa indray moa zany ny tonga ao fa tsy le nafarana ka tsy maintsy andeha rotsaka atsehatra ikarakara momba an'izay ihany azy ao. Raha izany ve tsy hijaly ny tenanay tsy salama? Tena mijaly mihitsy fa ataovy izay azo atao dokotera. Ka tsy misy azo atao e. Tsy adosoana vaty ihany konkely izy. Ary aza matahotra nareo fa tsy maintsy vita io. Alo? Za nge efa niteny fa le P600 alo alefa e. Io no mitovy sokajiny raha tanteraka amin'le madama ato ka hanamora ny asa. Natolotra anao teo? Ny fonon'ilay menaky ny ainy. Dia peniny Randriany aina Andoarisoa Alain Robin na Antony Maraina. Ireo mpandray anjara: Daniela, Louise, Alain, Gaston, Faly. Mpandray feo: Lovatolotra Andriamanana, Mpanatotosy Alain Rabemanatsoa. Mbola itoy